Faly miarabantsika indray izay mandray an'izao fampianaran'izao izahay. Ny pasteur Mahery Razafin-Dralambo no mbola mizara ny fahasoavana ho anao androany. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy any hitondra fahazavan-tsaina sy fahatakarana amin'ny tenin'Andriamanitra izay olazaina amintsika tsirairay avy indray androany ka hanokatra ny masom-panahintsika ny tokantrano any. Tamin'ny farany teo tsika dia niresaka ny ady lehibe fahatelo izay fipoahana nukleary lehibe hita ao amin'ny trompetra fahaenina Apokalipsy 7:7-10. Iresaka tsika androany ny atao hoe adin'ny Armagedona izay milaza ady efa niresahantsika tany aloha ihany fa ady fanaovan'ny Israely sy ny miaramila ny gouvernement mondial io. Ao amin'ny faran'ny adin'ny Armagedona no hiakatra ny fiangonana. Eo ny fiakaran'ny olom-boafidy tsenan'ny tompo fa tsy fito taona meloa araka ny fampianarana betsaka izay enitsika matetika hoe ho avy Jesosy Kristy, fito taona melohan'ny Armagedona haka ny fiangonana. Tsy misy teny milaza an'izany ny vatana mihitsy ao amin'ny Baiboly fa indray mandeha ihany Jesosy Kristy no tonga dia amin'ny faran'ny adin'ny Armagedona amin'ny fotoana ihany no hakan'ny fiangonana fa tsy fito taona meloa akory, izany hoe ao aorianany fahoriana lehibe. Azavaina amintsika aloha fa misy trompetra fito tsofina ny an-danitra any, izay anjely fito no mitsoka azy. Ny trompetra dia milaza loza miraraka. Isaky ny mitsoka trompetra ny anjely dia misy loza be miraraka eto ambonin'ny tany. Dia amin'ny trompetra fahafito izay trompetra farany Jesosy Kristy no tonga dia amin'ny faran'ny adin'ny Armagedona io. Efa naneno ny trompetra 5 voalohany, efa nandalovantsika ireo loza amin'ny trompetra 5 ireo. Fa ny misy antsika izany izao dia akatoko ny trompetra fahaenina, izany hoe mbola miandry ny trompetra fahaenina tsika izao, izay efa hitantsika tamin'ny fampianarana farany teo fa ady lehibe fahatelo izay fipoahana lehibe amin'ny ora ray monja ahafatin'ny apatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Mbola tsy miandry ny vatana ny fiavian'i Jesosy Kristy izany tsika aloha izao, fa tsy maintsy maneno aloha io trompetra fahaenina io izay ady lehibe fahatelo ahafatin'ny apatelin'ny olona eto ambonin'ny tany io. Lotsika be izany, trompetra fahaenina aloha, izay vao trompetra fahafito. Ndao aloha azavaintsika tsara izany mba tsy hahatonga anao ahadiso fanantenana be amintsika hoe hitsenan'ny tompo androany dia androany. Averiko indray fa tsy mbola miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy haka ny fiangonana hoe androany dia androany aloha sika. So mantsy ianao diso fanantenanany amin'izany. Ho hitantsika amin'ny fanazavana manaraka rehetra eto izany ary mino aho fa haresy lahatra anao satria ho hitantsika ato fa maro be ny tenin'ny Baiboly milaza an'izany. Noho izany dia tsy maintsy handalo fahoriana lehibe aloha sika, satria isy fahoriana lehibe aloha 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy, izay lazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 4:2-20 manao hoe fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Andalo amin'izany ve ny olom-boafidy hiakatra? Eny ny valiny ary mila miomana ny amin'izany ny fanahintsika ry havana. Efa manomboka manandrana ny santionany amin'izany tsika izao amin'izao aretina coronavirus izao, ka mbola santionany io arety mandringana efa mampiato sahady ny fampianarana rehetra io, mampiato ny fivoriana rehetra, mahadezera be ny arabe an'izao tontolo izao maneran-tany io. Hitantsika amin'ny vaovao izany fa tsy mbola ohatran'io ny tena fahoriana lehibe. Ka androany dia hanazava aminao alohan'ny resahantsika ny adin'ny Armagedona rehefa avy eo, hanazava aminao ara-tsoratra masina fa tena andalo an'izany fahoriana lehibe izany isika rehetra na ny olom-boafidy aza. Izay mbola tena krizy mafy lavitra noho izao arety mandringana coronavirus izao izany, satria hiditra lalina ao anatin'ny tena ataontsika hoe chaos tanteraka ity izao tontolo izao ity mandritra ny 3 taona sy tapany. Efa no afohezin'Andriamanitra azy izany fahoriana lehibe izany satria hoy Jesosy miresaka azy io ao amin'ny Mateo 4:2-2 hoe ary raha tsy efa no afohezina izany andro izany dia tsy nisy nofinofonjena fa noho ny olom-boafidy dia no afohezina izany andro izany. Noho ny olom-boafidy izay mbola ho tehirizina hitsenan'ny tompo velona ny amin'ny habakabaka hitsena azy dia no afohezin'Andriamanitra izany fotoana ny fahoriana lehibe izany satria zava-doza izany ary ao anatin'ny andro ny tompo no ilazan'ny Baiboly sady fahatezeran'Andriamanitra izany.
Ny Isaia 7:4 ka hatramin'ny 7 zao milaza azy manao hoe midradradradra ianareo fa efa tombotra ny andro lehibe an' Jehova ka tahaka ny loza tsy to avy amin'ny tsy to ny fiaviny. Ary noho izany dia iraviravy ny tanana rehetra ary ho kivo ny fonony zanak'olombelona rehetra. Ho torakovitra izy, fanaintainana sy fahoriana no azo azy, ka hijalijaly tahaka ny vehivavy mihetsy-jazy izy. Samy ho talanjina izy, ka ifampijery, mitarehiny dia lafo ny tarehiny. Indro avy ny andron'i Jehova, dia loza sy fahavinirana, ary firehetan'ny fahatezerana, anafoanana ny tany andringanana ny mpanota tsy ho ao. Mbola misy teny koa ao amin'ny Zefania 4:4 ka hatramin'ny 5:20 manao hoe efa tombotra ny andro lehibe an' Jehova, eny, efa tombotra sady mihafaingana indrindra. Andro fahatezerana zany andro zany, andro fahoriana sy fahalelovana, andro fandravana sy fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-pito, andro fahalelovan'ny anjomara sy ny ankora, amelezana ny tanàna manda sy ny tilikambo avo eny mizorony. Ary ampahory ny olona andehanany toy ny jamba satria efa nanota tamin'i Jehova izy, ny rano dia ahidina toy ny vovoka ary ny nofony toy ny zezika. Miresaka ny firaraky ny nofon'ny olona voan'ny fipoahana nukleary ny Baiboly teo. Andiny ny 7 tsika zao. Na ny vola fotsiny na ny vola menany dia samy tsy ahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehova, fa ho levon'ny afin'ny fahasaro-piary ny tany rehetra, fa fahafonganana, eny fahafonganana tampoka tokoa no ataony amponina amin'ny tany. Hitantsika amin'izany fa tena fahatezeran'Andriamanitra io fotoana io. Ny tena marina dia efa hitantsika tany amin'ny lesona farany fa ny devoly no anao an'io fipoahana nukleary lehibe io. Nefa eto indray ny soratra masina dia milaza fa Jehova ny anao an'izany. Mifanohatra ve ny Baiboly? Tsy ny valiny, fa navelan'Andriamanitra mihitsy ny devoly hanatanteraka ny planiny mba hanehoany ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona. Voasoratra ireo ry havana ary tsy maintsy ho tanteraka, tsy ho ely zany satria ny tenin'Andriamanitra voasoratra tsy maintsy tanteraka foana ho isika, ary natao ny fampiomanana antsika izany, ary tokony ho raisintsika ho tombontsoa atsika. Ny mahalala an'izany melova tsy tokony ataontsika ho fampitahorana ho atsika mihitsy, satria rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao tsy tokony misy atahorana ho velively zany. Ny olona ao amin'i Jesosy Kristy na mandalo aty sarotra aza, manana fitsaharana foana ary na velona na maty amin'izany fotoana izany dia manana fanantenana mahafinaritra foana, fa tsy tokony atahotra ny fahafatesana ny olona tena ao amin'i Jesosy Kristy maro. Ka mampiomana anao andro andry fa andalo an'izany fahoriana lehibe izany daholo, na ny olom-bo fidy hitsenan'ny tompo aza, fa tsy misy an'izany fiakarana mialohan'ny fahoriana lehibe alohan'ny ara-Magedona izany. Fa any amin'ny faran'ny ara-Magedona mihitsy vao hiakatra ny olom-bo fidy fiangonana, zany hoe ao aoriana ny fahoriana lehibe. Efa nolazaiko tany amin'ny fampianarana tany aloha ihany zany fa averiko indray satria tena zava-dehibe ny omananao ny amin'izany zavatra izany. Ndao vakitsika ny eny Mateo 4:20 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30 milaza azy. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hiamaizina ary ny volana tsy hazava, ny kitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra iozongozona. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy, ary angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny vaza-tany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra rehetra. Jereo tsara fa milaza ny 7:20 eto, fa afaka aloha ny fahoriana lehibe ny tiana lazaina eto. Dia avy eo vao tonga Jesosy Kristy amin'ny voninahiny lehibe ao amin'ny 70, dia maneno ny trompetra. Mazava ho azy fa trompetra farany io, na ilay trompetra fahafito fiakaran'ny fiangonana izay lazaina atao hoe olom-boafidy, satria milaza ny teny teo fa angoniny ny anjely ireo olom-boafidy amin'ny vaza-tany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra rehetra.
io lay fiakarana hitsenan'ny tompo eny amin'ny abakabaka eny amin'ny rao any lanitra io. Isika fiangonana ny olom-boafidy fa ny Israely de tsy olom-boafidy ny filaza azy aty amin'ny testamenta vaovao, satria ny Israely rehetra de ovonjena miaraka daholo rehefa tonga Jesosy Kristy izy rehetra. Fa isika olom-boafidy kosa no misy tafajanona, misy tafakatra ary misy tavela. De raha mamaky ny andininy fa 700 sy ny faraika amby 700 isika de mbola manamafy an'izany manao hoe ary amin'izany isy roa lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela, ary isy roa vavy manodina ny fiksoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Hitanao, io mihitsy ilay fiakarantsika hitsenan'ny tompo, misy no raisina, misy no tavela. Tsy misy fiakarana olom-boafidy hafa akoatran'io ao amin'ny baiboly ary tsy tokony ino na anatena fiakarana hafa akoatran'io isika. Hoy mantsy ny ao amin'ny andininy fa 720 sy ny 420 ao amin'io Mateo 4:20 io ihany manao hoe koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo. Ny andininy 420 koa de mbola manao hoe raha misy manao aminareo hoe indro any hevitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino. Te hiteny Jesosy teto hoe raha misy mitory ny fiaviko hafa akoatran'io lazaiko io de aza mino. Inona le nilazainy? Ny andininy 720 no mamaly azy manao hoe fa tahaky ny elatra avy any antsinanana ka hita trany andrefana de ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Hitan'ny maso rehetra ny dikan'izany, fiaviana ho Aramageddona io hitan'ny maso rehetra io, ary tsy misy zany fiaviana akoatran'io. Raha misy zany olona mitory aminao manao hoe aka ny fiangonana 7 taona mialohan'ny Aramageddona na hoe alohan'ny fahoriana na alohan'ny Aramageddona de mazava ny tokony ataon'ny fiangonana de ny hoe aza mino. Mino aho fa azonao tsara zany fanazavana zany. Mbola manamafy zany ny Apokalipsy 20:4 sy ny 5 izay milaza ny fitsanganana voalohany. Ny atao hoe fitsanganana voalohany de ny fiavian'i Jesosy Kristy aka ny mpino eny amin'ny rao any lanitra. Olona hiteny hoe ary nahita seza fiandrianana maro aho ary nisy mipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy. Ary hitako koa ny fanahiny nitapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niakohaka teo amin'ny laon'ny bibidia na teo amin'ny laon'ny sariny ary tsy nandray ny marika teo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy ary fotoana. Hatreto aloha de milaza ny teny fa reo olona hiara-anjaka amin'i Jesosy Kristy amin'ny fanjakany mandritry ny arivo-taona de tsy niakohaka teo amin'ny laon'ny bibidia na teo amin'ny laon'ny sariny ary tsy nandray ny marika na eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany. Inona ny dikan'izany? Olona nandalo ny fahoriana lehibe zany reo, satria ao amin'ny fahoriana lehibe no misy fiankofana ny bibidia sy misy ny mariky ny bibidia, ka reto olona lazaina fa nandalo fahoriana lehibe reto de tsy niakohaka sy tsy nandray an'izany. De hoy ny andininy 5 hoe fa ny sisan'ny maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivo-taona, fa ity ny tena raisintsika ity teny farany ity hoe izany no fitsanganana voalohany. Izany no fitsanganana voalohany ny teny. Ny atao hoe fitsanganana voalohany ho iateo de ny fiakarantsika eny amin'ny rao any lanitra, zany hoe ny fidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra anjaka hiaraka amin'i Jesosy Kristy, zany hoe ny fiakarantsika eny amin'ny rao any lanitra hitsena azy rehefa tonga izy. Ny andininy 9 ao amin'ny Apokalipsy 20 io de milaza an'izany ihany manao hoe sambatra sy masina izay manana anjara ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-anjaka aminy arivo-taona. Hitanao, ny fiakarantsika no atao hoe fitsanganana voalohany. Ny baiboly nefa milaza teo ao amin'ny andininy 5 fa ao aoriana ny fahoriana lehibe io fitsanganana voalohany io, satria ny fahoriana lehibe no misy ny fiaretana ny marika sy ny fiankofana amin'ny bibidia. Efa no amafisitsika teo zany. Manamafy io zany fa isika fiangonana ihany reo olona andalo ny fahoriana lehibe reo, fa tsy olo-kafa akory. Mbola ampianatra n'izany misy hatrany hatrany amin'ny fampianarana ao aoriana fa araofana ihany ny fandaharana. Mino aho fa mazava aminao zany ka ahatonga anao hiomana
am'izany fahoriana lehibe zany satria raha mihevitra tsy andalo an'izany tsika riavana ka tsy niomana ho an'izany mihitsy de tena ho sarotra ihany ny azo atsika satria tsy fantatra ho mihitsy hoe ohatran'izy ianao rehefa tsy nampiomanina andalo zavatra sarotra mety hiverin-dalana ny maro fa za milaza aminao androany mila niomana dian'izao tsika mba ahavitatsika an'izany ary tsy misy afa-tsy ny fahaterahm-baovao zay ho resahantsika ao arinao miaraka amin'ny fahafenon'ny fanahy masina no ahavitatsika an'izany fa lazaiko aminao foana hoe arao foana ny fandarana noho izany de indray mandeha ihany Jesosy Kristy no tonga ary ao arina ny fahoriana lehibe any amin'ny farany ny adiny miara-Magedôna zany izy gouvernement mondial ho isika hitsangana amin'ny fiatombohany zany fahoriana lehibe zany hitondra an'izao tontolo zao io président mondial io lazain'ny baiboly hoe biby izay anenjika sy ampijaly ny vahoaka an'Andriamanitra akoatrany hoe fiaretana ny fahoriana lehibe hoy ny apokalipsy 7:17 hoe ary navela hiady tamin'ny olo-masina izy ka haresy azy ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy hitanao anjaka amin'ny firenena rehetra izy sady ady amin'ny vahoaka an'Andriamanitra mazava ho azy fa ho resin'ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo satria ny tena olon'Andriamanitra tsy mamaly ratsy fa mivavaka ho an'ny mpanenjika sy ny mamono azy mila miomana ny fanatrehana an'izany ho iafontsika riavana satria raha tsy niomana andalo an'izany ny fanahintsika de mety hiverin-dalantsika na andahan Jesosy Kristy mihitsy ary hivadika amin'ny finoana zay no lazaiko aminao foana hoe mila olona tena mafana ao amin'ny fanahy Andriamanitra amin'izao andro farany zao olona tena samijoro amin'ny tena fahamarinana samijoro amin'ny tena fahamasinana na inona azo azy ary olona mina manana fanahany martiry hatrany amin'ny fahafatesana azy vonona ny amin'ny ainy foana ho an'i Jesosy Kristy raha ilainy zany vonona ny amin'ny ainy ho fato ho an'i Jesosy Kristy ka tsy vita ny tenenina mivavy zany fa mila miomana sy fiambenana meloa miaraka amin'ny ositra ny fanahy masina ny mpianatry ny apôstôly rehetra de nofanin'ireo apôstôly mialoha mihitsy fa andalo an'izany fahoriana lehibe zany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 de hoy ny teny hoe nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny apôstôly sy ny mpianana no atao hoe loha orana ary sika ty amin'ny akatoko ny fiaviany no atao hoe faraorana ka azo antoka fa mitovy ihany ny fahoriana entin'ireo fampianarana mampahery ny fanahy mampianatra ny olona aharitra amin'ny fahoriana sy aharitra amin'ny finoana toy izany no ilaina betsaka amin'izao andro farany zao mila mahazaka fampianarana taolataolana ary fampianarana tsy misy kilemsika raha te hitsena ny tompo marina fa tsy zatra fotsiny fampianarana mampitetehaka sy ny rononom-panahy tsy fantatra ho mihitsy hoe ohatran'izy ianao rehefa tena sendrany sarotra miankina manaina kanefa tsy nampiomanina tsy fantatra koa hoe ohatran'iza ny fihetsikao raha nampanantenaina hiakatra tsy andalo fahoriana lehibe ianao kanefa tsy maintsy andalo an'izany fahoriana lehibe zany mila fiomanana daholo zany rehetra zany ry havana ary zany indrindra no anaovana an'izao fampianarana zao mba hiomanantsika rehetra meloa satria efa voasoratra meloa ao amin'ny baiboly daholo ny zavatra rehetra ho avy ary tena eo akatoko zany mihitsy tsika zao omenanao ato amin'ity fampianarana sy fandaharana rehetra ity zay tokony atao sy tokony ho fantatrao momba n'izany fiomanana zany zay ny amin'iny fa amaranantsika azy de iresaka ny adiny miara-Magedôna amin'izay sika zay famantarana lehibe iray koa milaza amintsika fa efa tena kaiky ty fiavian'i Jesosy Kristy ity amin'izao fotoana anaovana n'ity fampianarana ity zao de efa manomboka efa ela ny ady ao amin'ny union'ny Eufraty miaraka ho antoko mitambatra amin'ny ray tendro na allié amin'ny teny frantsay ny firaisana sovietika sy ny Turkia ary ny iraniana miaraka aminy ao koa ny libianina sy ny etopianina ny avy aty Afrika ny européanina mbola tsy de tena manana position mazava aloha hatreto fa efa hita ihany fa mitongilana miditra miaraka amin'ireo koa izy ireo firenena voalaza teo ireo zay averiko indray ny fitanisana azy ny rosianina ny Turkia ny iranianina ny libianina sy ny etopianina ny avy aty Afrika de manomboka manohatra sy migeja manodidina ny Israely amin'izao sika miteny zao avy aty avaratra tsinanana
ny libianina mametraka 2 hetsy 200 000 missile mitodika ao Israel. Avaty avaratra andrefana 5 alina sy 1 hetsy ka hatrany amin'ny 2 hetsy missile amin'izao sika miteny zao missile mitodika ao Israel. Avy any andrefana misy ny Jordanie feno missile terroriste iraniana mitodika makao Israel. Ary avaty atsimo sy atsinanana ny Hamas sy ny bande de Gaza iny Egypte hatrany Turquie efa milaza ireo firenen'ireo fa anafika ny Israel daholo. Ny fanjakana Turka dia efa manao fanambarana ofisialy mihitsy fa raha vao mbola dongin'ny Israel Jerosalema dia anao planina anafika ny Israel izy farafahatarany amin'ny taona 1324 izy akany Jerosalema. Amintsika miteny zao dia manitatra ny sistany makany Syrie ny Turka ary efa tena mafana dia mafana ny ady amin'izao eo amin'ny Turka sy Syrie ary azo antoka fa ny tanjony io ady io dia itoy hatrany amin'ny fakana ny Jerosalema. Efa voasoratra melo 2000 taona lasa ao amin'ny Baiboly daholo zany zavatra mitranga rehetra zany ao amin'ny Ezekiela 7:30 sy ny Ezekiela 7:7 no misy azy. Milaza ny adiny Armagedona ny mpaminany Ezekiela ao jereo tsara ny filazany azy. Ezekiela 7:30-7. Izao no lazainy Jehova Tompo, indro avy amely anao rigoga mpazakany Rosia sy Meseka ary Tobala. Milaza ny firenena Rosianina sy ireo miaraka aminy io dia ny firaisana Sovietika. Toizatsika 5. Miaraka aminy ny Persianina sy ny Etopianina ary ny Libianina. Persianina taloha amin'ny Baiboly dia tsy iza fa ny Iranianina ankehitriny. Tanao lay firenena voalaza teo daholo fa mangejany Israely amin'izao fotoana izao daholo ireo voalaza ireo. Toizatsika ihany samy mitondra pinga lehibe sy fiarovan-doha avokoa. Gomera koa ambanin'ny miaramilany rehetra. Io indray dia Turquie amin'izao androntsika izao. Gomera na Syrie no filazan'ny Baiboly amin'ny Turquie. Mbola lay firenena voalaza teo daholo zany. Dia hoy ny toyany ny taranaky Togarma, Eropa sy ny manodidina io, avy any amin'ny farany avaratra ambanin'ny miaramilany rehetra dia firenena maro izay miaraka aminao. Hitanao fa ireo firenena rehetra mangeja manodidina ny Israely daholo, ireo tany sany Ezekiely ireo izay milaza ny adiny Armagedona ho avy. Milaza ny mpaminany Ezekiely avy eo fa hifarana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ao Armagedona zany ady zany, ary Jehova mihitsy no ifanandrina aminy fiavian'i Jesosy Kristy io. Hoy ilay teny ao amin'ny 220 sy ny 720 manao hoe ary amaly azy amin'ny arety mandringana sy ny ra sy ny ranorana manafitra ary ny avandra vavety aho. Ary koa andatsakafo solo fara aminy sy amin'ny miaramilany ambanin'ny firenena maro izay miaraka aminy aho. Amin'ny dika teny Baiboly Hebreo io milaza hoe ifanandriny aminy aho. Ka dia asehoko ny fahalehibeazako sy ny fahamasinako ary ho fantatra eo amason'ny firenena maro ka dia ho fantany fa izany Jehova. Ny dikany dia tsy amela ny vahoakan'i Israely ho vila virain'ireo firenen'ireo ny Tompo, fa ho avy amin'ny heriny sy ny voninahiny lehibe izy ka hiverina hitodika amin'ireo jiosy ireo indray dia Israely zany dia hiady amin'ireo miaramila n'izao tontolo izao ireo. Ny tena marina dia tsy mieritreritra mihitsy aloha ny hoe hiady amin'Andriamanitra zany ireo firenen'ireo, satria tsisy olona sahanangana ady amin'Andriamanitra zany, fa Israely no tafiany eto, fa ny zavatra tsy ho ampoziny dia ho Jesosy Kristy no tsena azy ady aminy rehefa tonga ao izy. Ny firenena mikambana mihitsy aza rehavana amin'izao dia efa nanome fampitandremana mafy an'i Israely tamin'ny 13 Desambra 2022 ohatra tamin'ny alalan'ny fivoriana famahana olana atao hoe résolution 2334. Inona hoy ianao zany résolution 2334 zany? Milaza io résolution 2334 io fa tsy ara-dalàna ny fakan'ny Israely ireo tany ao atsimon'ny Jerosalema, ka ireo mpanapaka ao amin'ny firenena mikambana amin'izao dia mitsangana mihitsy ho fahavaliny Israely noho izany. Rehefa nivory zareo tamin'ny 7 May 2022 teo dia nanapa-kevitra fa tsy hanaiky intsony ireo fa ho tafiana mihitsy Israely atoato raha mbola manohy ny herisetra amin'ny fakan'ny tany tahaka ny fanaovany azy amin'izao io. Israely anefa etsekilany tsy manaiky ary tsy maintsy maka ny tany manodidina ny Jerosalema foana izy noho ny fahalalan'ny soratra masina izay milaza fa
nomen'Andriamanitra azy ny tany araky ny lesona efa nianarantsika tany aloha. De anafika azy zao tontolo zao ho fanatanterahana ny résolution 2334 io. Tsy maintsy ho tanteraka io adiny Ara-Magedôna io ary efa tena akatoko ny fanombohantsika zao io ry havana, efa io manangasanga io izy. Milaza an'izany koa ny mpaminany Zakaria ao amin'ny Zakaria 4:40 andininy 2 sy 3. Hoy ilay teny: ary angoniko ny jentilisa rehetra amely any Jerosalema, de ho afaka ny tanàna ka horobaina ny trano, ary ho saviana ny vehivavy, ary ny atsasaky ny tanàna de ho lasa kobabo. De hivoaka Jehova ka hiady amin'ireny jentilisa ireny tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana. Milaza ny fiavian'i Jesosy Kristy amin'ny fahatezerany lehibe zany. Hitantsika amin'izany fa tena efa tombotra de atombotra ty fotoana fahatongavan'i Jesosy Kristy ity, ary ny mahavariana de zao raha milaza ny bokin'ny Daniela fa herinandro na 7 taona aorianan'ny fanekena fanaovan-tsonia zay fanaovan'ny Israely sy ny Palestina ny fiavian'i Jesosy, lesitsika tany aloha zany. De milaza koa Ezekela ao amin'ny Ezekela 7:30 rehefa milaza ny adin'ny Ara-Magedôna io fa ho 7 taona ihany koa ny faharetan'izany ady zany. Zany hoe rehefa tena voambara ofisialy fa ho tafian'ny Israely de anomboka zany 7 taona faran'izany. Hoy ny teny: ary hivoaka ny mponina ao amin'ny tanànan'i Israely ka andrehatra sy taina ny fiadiana, dia ny ampinga lehibe sy ny tsipika sy ny zana-tsipika, ny langilangy sy ny lefina, ary taina izany mandritra ny 7 taona izy. Miaraka mandeha zany ilay plan de paix fanaovan-tsonia lehibe sy ny fiatombohan'ny Ara-Magedôna, taona ray eo. Ny antony hatonga an'izao tontolo zao anapa-kevitra anafika ny Israely tokoa mantsy de azo antoka fa satria rehefa vita ilay fanekena na ilay traité de paix ifanaovan'ny Israely sy Palestina izarany Jerosalema io, de hivadika amin'io fanekena nataony io ny Israely. Tsy anatanteraka an'io akory izy fa natao fotsiny zany mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra, fa mbola hanohy aka ny tany manodidina ihany izy, zay lazainy ny Baiboly fa nomen'ny Jehovah azy, ka de anapa-kevitra mihitsy zao tontolo zao sy ny firenena mikambana anatanteraka n'ilay résolution 2334 teo fa hiady sy hanafika ny Israely. Hitanao amin'izany fa tena mifanotina miaraka mitranga daholo izany faminaniana rehetra zany amin'izao fotoana zao. Zany no ilazana ry havana fa tena miditra akatoko ny 7 taona farany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy tsika zao. Efa tena akaiky de akaiky zany fotoana zany. Fa ny fanontaniana mipetraka de ny hoe efa vonona ve ianao? Raha mbola tsy vonona ianao de zao ny fotoana fiomanana, zao ny fotoana fiambenana. Rehefa tonga Jesosy Kristy de ametraka ny fanjakana izy, ary fotoana eto aloha de anjaka mandrakizay izy avy eo miaraka amin'ireo olom-boafidiny. Ny fanjakan'olombelona de 3 taona sy 4 taona eo ny mandat présidentiel, fa ny an'i Jesosy Kristy de 10 taona miangeto tany zany aloha, zay ny fiatombohany, ary aritra mandrakizay avy eo. Teo isan'izany sy mba handray anjara amin'izany fanjakan'i Jesosy Kristy zany, ary mino afa tena mba teo isan'izany koa ianao. Amin'ny manaraka indray tsika de hijery sy hiditra lalina indray amin'io fotoana tena fiavian'ny tompo io ametraka ny fanjakany. Tena mahaliana zany, ary mino afa tena mbola halinanao koa zany. Ento ny ankonana tao amin'ny havana manjakaiza amin'ny manaraka indray. Veloma to.